Ny taona 2024 no nanomboka ny sehatra teo amin'ny fanidinana ny mahabibo i William tsy afaka namvelatra ny tetikasany ny fizy noho tsy fahampiany ny teti-bola sy ny mbola tsy nahafehezina ny lafin'ny fitantanana. Antonina andrisika azy andray anjara amin'ny tetikasa Fihariana izany. Mpisitraka fa Fiofanana momba ny fitantanana ihany koa mantsy ireo izay mahazo ny tetikasa Fihariana. Projet n'olona pro zay zany le anaran'le projet ataoko mamokatra resaka agroalimentaire indrindra ny resaka noix de cajou sy ny produit dérivé mety ho azo amina noix de cajou. Ny tanjona zany dia ny ahafahana mampivelatra an'ity resaka vente na noix de cajou tia eto Madagasikara satria izy tia dia saika miondrana makany velany mibetsaka. Fa anisan'ny olana zany dia resaka fitantanana araka ny formation zay natao androany zao dia hitako hoe tena zava-dehibe eo amin'ny Fihariana zay atao ny fananana fahalalana sy ny fampiarana an'ireo fitaovana zay ilaina ampiasaina mba ahafahana mitantana ara-dalàna le Fihariana zay atao. Mpandraharaha sitraka ny tetikasa Fihariana ihany koa itolo-janahary. Ho azy zava-dehibe ny fanohanan'ny fanjakana ny mpandraharaha malagasy tahaka izao. Tanjon'ity mpandraharaha ity ny ampiroborobo ny tetikasany amin'ny sehatra matianina kokoa. Samy nandray anjara tamin'ny fampiofanana avy amin'ny tetikasa Fihariana avokoa ireto mpandraharaha roa ireto. Na manokana nahazoako famatsiana resaka transformation na cacao, izany hoe transforme cacao misy be da be, azahoana chocolat, azahoana beurre de cacao, azahoana cacao en poudre, azahoana pâte de cacao, izany hoe misy maromaro zany fa tanjona fotsiny dia hoe transformer na cacao eto Madagasikara ho tonga vokatra farany zany hoe produit fini. Ny anton'izay safidy izay dia tsotra hoe asiana valeur ajoutée kokoa le produit eto Madagasikara, izany hoe tsy ohatrany hoe asorina zany le toe-tsaina hoe voly fanondrana fa hoe aleo aloha transformena zay azo transformena dia mitombo kokoa ny valeurny amin'izay fotoana izay. Tato anatin'ny fampiofanana maromaro ihany ny zavatra azo mitsoahana, izany hoe indrindra fa hoe ny fomba fitondran-tena rehefa mitantana orinasa. Dia anisan'izany izao no tsy fanaovana trosa be etseroa fa ny fanaovana tahiry anisan'ny zava-dehibe. Olana ho an'ny fandraharana eto amintsika tokoa hatramin'izay ny tsy fahafehezana ny lafin'ny fitantanana any ka zary miemotra ireo tanora maniry ny hiditra amin'izany. Ka ny fampiofanana zany dia singa anankiringeza be ato anatin'ny fandarinasa Fihariana araka le fanteniko teo hoe manomana sy mampiofana ny zareo mba hahafahan'ny tantana araka ny tokony ho izy ny orinasa izay tantanina. Indrindra moa zany raha ohatra ianao ka manana hoe toe-tsaina mpandraharaha dia ao le hoe fitadiavana ny tompony dia hatratrany piroborobo ny orinasany. Fa ny tena tanjona lehibe dia araka le lasaiko teo le hoe ahafahan'zareo mampandroso mandray anjara mampampandrosona an'ity firenena ity. Dia tao anatin'izany moa zany fampianarana zareo mampiasa ireo fitaovam-pitantanana maro samihafa dia tsy inona fa ny journal de caisse, ny fiche de stock dia ny cahier de créance sy ny cahier de dette. Fa zava-dehibe koa ny nampianarana zareo fahaiza mametra ny vidin'entana satria izay vidin'entana izay dia misy ifandraisany amin'ny fahaizan'zareo maka tombony. Dia ny fampianarana androany zany dia izay rehetrarehetra izay no ny fitinana tao anatin'izay adiny 3 ny arahana teto izay. Tetikasa 12 tsara indrindra no notsongaina tamin'ity andiany ity mba hisitraka fampindramam-bola amin'ny alalan'ny tetikasa Fihariana.